sy alalavitra amin'izay sehatra ny fahasalamana izay any sika ny farana androany ny tetikasa sifpo andeha ny faharoa izay novatsian'ny USAID vola ary ny Maristops Madagasikara no ny andraikitra izany ny maraina teo no nampahafatana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny panorama Andrainarivo ny vokatra ity tetikasa ity. Niompana tamin'ny fanomezana ireo fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ny tetikasa CFPO Support International Family Planning Organization andian'ny faharoa izay novatsian'ny USAID vola ary notanterahany Maristops Madagasikara. Ny farana ny tetikasa ary ny maraina teo no nampahafantarana ny vokatra ho an'ny roa taona farany. Teo amin'ny 645 000 service sy méthode zao voasara tao anatin'izay méthode izay. Izy zany focalisé any amin'ny resaka fanomezana méthode de planification familiale izay no iopanan'ny les projets Raymond. Ho an'ny firenena toan'i Madagasikara dia ilaina tokoa ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Ho antsika eto Madagasikara aloha zany dia satria ny économie mihitsy no mbola marefo dia ilaina ny fandrindrana fiainam-pianakaviana mba ahafahan'ny fianakaviana zany mihoatra amin'izay lafin'ny économie izay. Zany hoe izay isan'ny zaza fantatry ny ray aman-dreny fa ho vitany tsara no misodivenina azy zany hoe ara-pahasalamana, amin'ny fianarana, rehetrarehetra dia izay no atao. Raha ny farana ny tetikasa novatsian'ny USAID iny dia manohy ny asany ary mikendry hatrany anatrarana ny fanambiny kosa ny Maristops Madagasikara. Fanamby dia mitovy izay mandray anjara ny fanamby apetraky ny ministère amin'ny fahasalamana dia ny atratrarana ny atao hoe ny couverture contraceptive 90% hatramin'ny 2020 dia miombina amin'ny ministère amin'ny fahasalamana izay ary manatanteraka azy. Fa raha ny mission anay manokana hoe tena Maristops anay zany dia les droits fondamentaux ny vehivavy afaka misafidy ny isan-jaza iterahany sy ny fotoana iterahany izay tena imasoana. Marihana fa ny fandrindrana fiainam-pianakaviana maharitra no tena fampiasan'ny vehivavy izay manantona ny Maristops Madagasikara.